Boka Malagasy eto Madagasikara hoentina metana ray aman-dreny itona tasy fanjakana eto amin'izao Madagasikara tiky zao napetraky vakata ray aman-dreny Dr Jean Louis Robinson ny fitikisana ny amin'ny tonana amin'izao Madagasikara zao Ya, zao zay olona rehetrarehetra mitondra sainao hoatsangatsika fa io filoham-pirenenantsika hitarika amin'ny Madagasikara manomboka rafaka pitso asagalina sainareo izy le filoham-pirenena Dr Jean Louis Robinson Marzazatsmarina izy le filoham-pirenena fantatsika menakavy ametrika ray aman-dreny filoham-pirenena Dr Jean Louis Robinson fitenenana anao fitenenana to Enya ny vahoaka Malagasy vavivolo ianareo eto Amandro manahoana daholo nareo e mbola vonona ve nahazo tamin'Andriamanitra tsika tamin'le orana teo tsisy niataka tsika zatsy niataka iala satsy iala androso satsy androso ka mampitandro isika andreo zay efa zatra mangalatra fahefana 5 taona lasy zay mangalatra bois de rose mangalatra volamena mangalatra vatoso ary mbola tady angalatra ny safidim-bahoaka nanaiky isika tamizay tamin'ny fahendrena kanefa amin'izao fotoan'izao ohatra somary manahirana kely zany fahendreny zany tandemo satria fantatsainy anay ke zavatra tsotra no angatanay e famarinana tsotra ngeny tiadavinay e ny mba jerena ny safidinay ary tsy angalarina ny safidinay e noho izany zahay dia nametraka fitoriana maromaro tao amin'ny CES mbola mianty any zahay na eny zay vakomatsapakavapisy zay urina sokafana dia bulletin tao 10 daholy district anankisivy sokafana le bulletin fa tsy izy daholo ny bulletin tsy mifanandrika amin'le bureau de vote ka ola tsy hoangatanay hoe pasokafo daholo reo urin'ireo jerena ian'le bulletin
dia ozy izy nareo hoe mety tsy eto hoe zany voniny isika anampiny CES andehijery sy dia anisan'ireo bulletin reo raha ilaina fa raha zany dia lasa mitsara vilana zay sokafanareo rehetra diso daholo ny bulletin tao ko maninona raha sokafana daholo le izy dia zay ny vita ka zay mbala zay nay amreo tsaratsika ao amin'ny CES tena mbola mangataka mpanajany izahay aiza manao tsara vilaninareo na tsara mibekibo satria tsy anaiky ny vahoaka malagasy ary tsy vita hoe tsy anaiky fa manomboka androany dia ikarakary isika anao anangana komity miaro ny safidym-bahoaka komity miaro ny safidym-bahoaka KMSB averendray hoe KMSB komity miaro safidym-bahoaka mitsanga izy io eto misy zany komity miaro ny safidym-bahoaka nasionaly fa mangataka aneran'i Madagasikara ao any amin'ny faritra any amin'ny distrika any amin'ny commune na urbaine na rural any amin'ny fokontany atsangano ka komity miaro ny safidym-bahoaka nareo zay natao hoe organisation na fikarakarana voalohany komity miaro ny safidym-bahoaka iarahany zany tsy misy hoe movansa na hoe zao na zao miaraka daholo isika rehetra ary maro be isika miaraka amin'ireo indépendant zay nanohanaho tamin'ny deuxième tour maro be nolany miaraka amintsika ho amin'ny movansa miaraka amintsika eraky ny mpanao politika zay manohana atsika lasa atsika koa ny assemblée nationale ka tandremo hoe mbola mampitandrina ihany zay an'ireo tsara zay aloha dia mangataka amin'ny communauté internationale. Chers amis de la communauté internationale, par maintes reprises nous sommes venus vous voir. Nous avons téléphoné à Monsieur le Président de la Troïka. Nous avons parlé avec la SADC et avec plusieurs ambassades qui sont à Tananarive. Écoutez-nous et on vous en supplie, essayez de dire et de faire pression sur la commune, la CES, pour qu'on puisse comparer les bulletins qui sont dans les urnes. Parce que sur les 119 districts, il y a 119 fraudes. Nous voudrions simplement voir l'authenticité des bulletins, c'est tout. Si mangata kazava trafika faluete na maizan les bulletins, ces bulletins tsy izy apetraka zay izy raisina isaina rehefa aveo zay reseo fa zay tsy manaky mididy hoe be loatra zany mampaninona ny malagasy zay miandry 10 andro na 12 andro fanampin'izay fa ny fahamarinana mivoaka eo fa raha zany dia ohatrany tsy raharahinaareo ny safidy ny vahoaka malagasy tsy azona ekeny izany ho atsanganay ny komitinay miaro ny safidim-bahoaka ianareo midira ao anatin'izany komity zany ao tsika manamboatra tetikady hoe ahoana no atao satria raha tsy manana tetikady very anjavineny heritsika sy ny zavatra titika atao ka reo komity nasional reo dia reo miaraka amintsika rehetrarehetra indrindrindrindra reo olom-bofidy na ny ben'ny tanàna na ny ben'ny région zay atsika na ny ministra na zay rehetrarehetra tao Damousiko ato
Député dia reo no ataitsika mitarika an'le komity miaro ny safidim-bahoaka. Ianareo vahoaka midira daholo any amin'ny komity miaro ny safidim-bahoaka any amin'ny commune na any amin'ny fokontany misy anareo. Ho anaovantsika fikarakarana ohatrany nanaovantsika ny fifidianana iny zao. Vonintsika iaro ny safiditsika hatramin'ny farany. Ary vonina koa isika angata ka raha toka ilainy zany ny fanalana ny CES hosoloina raha tsy maharaka an'izany raha tsy araka an'izany anareo maninona raha miataka kely be ny tsara izay afaka manao any asanareo raha ohatra nareo ka tsy mahavita fa mbola mananteny izahay. Izaho maika mamoaka mivalim-pifidianana tsy izy. Raha ohatra maimaiky eo nareo taka nanaovan'ny senita an'le valiny reny hatramin'izao ary mbola misy bulletin cacheté nefa ny senita efa mivoaka hoe tiany lany. Azo provoina tsara izany ka mangataka izay an'ny CES. Izaho maika amoaka an'io valim-pifidianana io nareo rapiditra raha efa milamina tsara sy efa voatsaranareo tontolo ny fangatahanay satria manerana ny Madagasikara dia miandry ny hoe ahoana safidinay no ohatran'izao mba mampalahelo rehetra vahoaka malagasy efa lasa daholo ny fananana mbola lasa koa ny safidiny sy ny reviny. Iaratsiny ka ijery zay zay ataonareo rapitro mety mbola tsy amin'ny valiny anareo mangataka aminareo zay izaho maika mamoaka ny valiny io fa raha valiny tsy mety io valiny fifidianan'io dia tsy hitanay izay anaovana ny komity manohana ny safidim-bahoaka. Zay ny teny koa aray za matahotra ianareo fa tsy mitsokaty Docteur Robinson miaraka daholo isika safidinareo rehetra arovo tsara. Zay manao veloma mandram-peona misy vaovao foana ijerenareo amin'ny gazety sy fanetanana ho ataotsika eto Mbagro aloha raha ilaina dia any amin'ny tany hafa mandram-peona. Ya, isaorantsika ny filoham-pirenenantsika miandro ny valiny zany tsika vahita ahoana le vahoaka tsy manaiky atsakany tanana raha tsy manaiky dininona tolona Vesina dininona tolona Vesina anarina fone lafa